toko tiako i Madagasikara mitoy hatrany ny fizarana fanampihimy mitaky fomban-drazana ireo mpiray-fihaviana amin'ny maty. Parawel mamarina sy ny mbavambahoaka Vaovao Fampahalambavao ny fahitalavitry ny MPS ako manasanao ampanajana sy ampitiavana tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Malona ny famonoana mpianatra avy any atsimo mitaky ny ampiarana ny fomban-drazana izy ireo ny antsiprian izay avy hatrany ary eo amin'ny sary sy ny dratsary ny toky raha marola. Mitaky ny anaovan'ny mpianatra zanaka Sofia izay mianatra ao barika 5 fomban-drazana ireo mpianatra Katso avy any atsimo eto Antananarivo malona ny famonoana namany izay avy any atsimo nosy no namony namany ka nafaty azy. Ilay namony ainy izany hoe avy amin'ny faritra atsimo nosy iny izy ireo izay mitaky ny fomban-drazana satria lazain'izy ireo fa endrikendrika ny nafatiny namany. Eto izay dia maneho firaisakina amin'ny mpianatra Triangle du Sud na barika 5 ka hanara-maso akaiky ny toyny raha araky ny tsy fanakainy mivelively ny mety hioara-pefy isy ataon'ny mpianatra. Takianay ny ho fampiarana ireo ndrazana namono any hatramin'izao itenenana izao tsy mbola nisy ny fihetsika izay nataony ireo avy amin'ny faritra namono na iray le olona namono an'le zany tsy nitsoniavy zareo zany ny makasika ny hoe tsy mba misy mba hoe mba unahatra ho an'le maty zany hevitra ho raisinay raha ohatra ka tsy mandray andraikitra zareo zay navanin-doza tsy maintsy isa zany ny dinika tsy maintsy ho ataonay dia hoentsika eo ihany hoe zao ny zavatra nataonay fa zay zany ny angatanay mba hisiny zay mba felatsiny mba ho ataony eo navanin-doza zany na ny fianakaviana na ny namono zany. Andrasana zany ny toy ny ity raha vaovao ny toetry ny andro dia maro ny takaitra na velan'ilay rivo-doza dioma koa tany amin'ireo faritra izay nantaovany izany miverina miakatra ny rano ary betsaka ireo traboina vokatra izany avitra Surnebe sy Andry Rakoto Malala. Isan'ny tondra takaitra goavana ara-materialy Tomasina nandritra ny fandalovan'ny Domakoto eto amintsika toy izao amin'ny sary izao ny fiakaran'ny rano tao Tomasina voaloha sy faharoa tapaka nandritra izany ny tetezana ao amin'ny jirama Ivolobe noho ny fiakaran'ny rano be loatra ny anjeran'ny hazo ihany koa ny taribin-jiro mamatsy herinaratra ka voatery tapahana ny herinaratra mamatsy ny faritra iny. Nisy fahasimbany ihany koa ny toby famokarana ao Tomasina fahaefatra manao antsy-vonjy ny mponina ao antsiantsika antsampanana manoloana ny fiakaran'ny rano. Difotry ny rano avokoa ny akamaroan'ireo tanàna ny toerana betsaka ny etam-barotra ny simba tanteraka nisy ihany koa ireo trano izay lasan'ny rano. Miantso ireo tompon'andraikitra rehetra sy malala tanana andraky izany izy ireo noho izao vona mahazo izao. Raha ny tatitra voaray tao anivon'ny BNGRC dia olona roa izy ireo izay lasan'ny rano tao Marimbona distriktan'ny Soaneranivongo, 270 kosa tao Tomasina faharoa ary 420 tany Sainte-Marie. Ankoatr'ireo olona 300 no nafindra toerana vonjomaika tao amin'ny trampokon'olona Soaneranivongo. Ny meteo Madagasikara tsy atahorana intsony izy ity saingy dia efa misy tangoron-drahona sady indray manantanina ao amin'ny ranomasimbe Indiana amin'izao fotoana izao. Mbola hiavitra Surnebe sy Andry Rakoto Malala hatrany. Tao amin'ny distrikana Ambatoboeny no nisy ny rano Vaovao Madagasikara mahafaka araka amin'ny 20 kilometatra isan'ora miakandrefana izy ity tsy misy ahina intsony ny fivoarany ary nivoaka an-dranomasina ny tolakandro teo ao amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika nisy isan-drahona miaraka aminy. Efa foana avokoa ny filazana loza voarain'ireo distrika voakasika izany. Amin'ny ankapobeny heriny efa azo lazaina ho andro ratsy no isokajiana azy. Manodidina amin'ny 30 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny ary tsy dia ahitana manao ny diany miakandrefana hatrany izy ary tombana ivoaka any amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika anio tolakandro. Miankina amin'izay fisotran'izay zany ny toetry ny androntsika tazantsika amin'izao sara izao famitsana-bolana izao fa miaina ihany koa ny rotsakorana erika andrefana sy avaratra andrefana fa mbola mitoetra ny oram-barotra amin'ny tsitokotoko amin'iny faritra iny. Fa ankoatr'io
dia misy ilay andro ratsy miforona ihany koa ao amin'ny ranomasina indiana amin'izao fotoana izao raha ny fakeny any amin'ny manodidina ny 420 kilometatra atsinanan'ny Sambava misy azy amin'ny izao manodidina eo amin'ny 40 ka hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora eo ny rivotra entiny. Androany izy no tombanana isy fivoarana misongadina izany hoe azo aina kokoa izy androany. No hitantsika ihany ny vaovao mahakasika azy io fa ato anatin'ny andro vitsivitsy aloha izy dia nalady izao izy dia ikisaka somary atsimo any fanatrany ka anakakireo nosapisiany hatramin'ny farany herinandro izao fa ina kosa ny mety ho fanatona ny morontsiraka atsinanany nosy aorian'izay. Fa vao ny tranga terana ny andro mpandalo sy ny mponina teny amin'ny manodidina raha nahita ity tranga ity. Raha ny fahitanandrazana dia iverindreo olona nanatro maso ho mpitondra moto ity lehilahy ity noho izy manao blouson sy manao aron-tanana toy ireny mpitondra moto ireny. Andrasana moa ny valin'ny fanadihadiana ataon'ireo tompon'andraikitra ahafantarana ny tena nanjomarina ity tovolahy ity. Fananatitra fanampiana tetsy amin'ny BNG hoan'ireo ny fandalovan'ny rivo-dozabatsiray androany ny orinasa QMM. Sakafo sy lamba firakitra no tena betsaka tamin'ity fanampiana naterina androany ity. Ny antsipiren izay eo amin'ny sary sindratsahan'ny Tokiramarola. Nahatsiaro manokana ireo traboina sy ny tondra takaitra noho ny fandalovana rivo-dozabatsiray androany ny orinasa QMM. Anio ny firaisan-kina ny fifampitsinjovana azafady io moa anatin'ny sotoavin'ny orinasa amin'ireo mpiray-tanindrazantsika izay traboina izay ny natao teto androany zava-dehibe io. Vontsitaitra ilay izy izay tena maika ny natao androany lafy miara-tsakafo lamba tana fanjakana miaraka amin'ny mpiara-manaraka ny orinasa BNGRC moa dia nankasitraka ny orinasa QMM amin'izao fihetsiny izao. Fa mbola olana sedrain'ny ankamaroan'ny malagasy ny tsy fahampiana rano fisotro madio eto Madagasikara. Mandrivo-doza maromaro teto Madagasikara izay antony natavaka antsitrapo avy anarana. Ny fanampiana ireo traboina vokatry ny fandalovan'ny rivo-dozabatsiray teto amintsika. Anisan'ny manolo tanana ny Madagasikara amin'izany ireo mpilatsaka sitrapo misy 520 avy any Alemana. Mifantoka amin'ny famatsiana rano fisotro madio izay naloto vokatry ny rotsakorana tamin'ny fandalovan'ireny rivo-doza ireny no andraikitra noraisin'izy ireo tamin'izany. Araka ny voalaza mantsy dia ny 900 ny rano teto Madagasikara no Ça dépend des différents villages et des différents endroits qui sont dans un état très différent en ce qui concerne la situation de l'eau. Donc il y a quelques endroits où ça va aller assez vite, mais il y a aussi des villages qui sont vraiment sérieusement affectés et où ça prendra du temps de rétablir l'approvisionnement de l'eau. Donc on peut aller et rétablir la situation dans des villages qui sont un peu éloignés ou qui sont dans des situations de besoin particulièrement sérieux. D'une manière autonome, donc ils n'ont pas besoin d'autres assistances, d'infrastructures, etc. Au nord du Mananjari, ça fait à peu près 20 000 personnes, mais dans la région, au total, on n'est pas tout à fait sûr, ce sont donc... Nany fiombonana alahelo mbavarany any mihayany ataon'ny Russie. Fiaraveten'ny mpitandro filaminana mampitohy any Ukraine sy Russie ka ny ankamaroan'ireo mpitandro ny filaminana dia ny filaminana ao Ukraine. Hatramin'izao tsy mbola hita taratra ny endriky ny fitoniana. Fanarahana ara-taratasy na filazana fanandefan'ny Russie izay jerena izay kajy politika azo ifandamina tanteraka Europeana amin'ny tokony amin'ny disadisa misy ary indrindra ny tsisy ny fanapahana ny fisy ny fanapahan'ny Russie izany. Tsy mbola misy atahorana ny mikasika ny entona hatreto fa mbola ampy ampiasaina mandritra izy. Ny toy tao amin'ny fokotany tsy atosika mananjary ny fizarana fanampiana izay mbola tsy nisitraka fanampiana avy amin'ny mpitondra fanjakana ireo mponina. Ny arahantsika mahita amin'izao fotoana fa mitoetia toerana fanavana mihitsy ny fiatsonan'ireo olona ireo mba ho andray sy hisitraka an'izay fanampiana izay. Aloha antanitsy zany. Zao koa, zao plasina zao. Zao. Raha tanteraka dia tao anio.
ty fagnampena zao. Nareo zany sy maregny se hoe misy fagnampena avy Antananarivo na Sisy misy satria iradema sy iradema maty iradema tokony mba entina vaovao ivarika ty kaza ty bokala dia le asatany ty fambolena ohatrany hoe vanilla akondro jirofy zay fomba potikaby potika daholo sisy ndrisa magnano akory zany fiatrena za toka dia zao koa raha rehetrarehetra tokony hoanina mapotika tragno simba dia sitako sy mbola nisy fagnampena tonga taminareo aty mbola sisy fagnampena hatramin'izay nareo zany sy maregny hoe misy fagnampena avy Antananarivo avy amin'olona tafekany tonga aty aminareo aty mbola sisy loka hatreto dia samadana zao zazavaliko zay koa dia sisy manjary izao nazy fagnampena mbola nisy fagnampena se zany azonareo sy mbola nisy hatramin'izay lasy vao itiky eny ary araky ny hitantsika teo ana sy nanohizana an'izay asa fanampina ho an'ny mponiny mananjary zay ve zany zao safidy zay hoe alohantsika hivoaka zany satria mety efa tonga miaraka tamin'ny tokotim na ny tim eto atoerany zany na ny tim any ivelany diaspora ny any France ny États-Unis kehitriny rava ny tranony rava ny fananany ny fambolena ao anatin'ny 3 volana mbola tsisy tokotaniny tena nianina ao amin'androany ary dia tsy misy ka dia manamaivana be ny fahasahiranana misy amin'zareo ny fitondrana fanampiana tahaka izao. Ny zavatra hitanay mpanao gazety ety an-toerana dia potika tanteraka ny tanànan'ny mananjary sahirana ireo mponina enitsika teny fimenomenomana ireo vahoaka fa sy mba avokoa ny fambolena ny frampa ampalibe ny mangahazo sy ny maro samihafa no ny fandalovana izay rivodoza batsiray izay ka dia mankasitraka ary manasano an-trano tsy saraka fahitalavitra MBS anaraka ny vaovao sy ny zava-misy marina miainga avy ety mananjary izay. Nitoy atao amin'ny fokotany Andovosira no nanohizana ny asa fanadiovana ho an-tanàn'ny mananjary androany ny fokon'olona sy ny mpikatroka ao anatin'ny antoko tiky Madagasikara no morontsiraka izay toerana isan'ny fialambolin'ny mponina moa no nanantanterahana izany tamin'ity androany ity. Mbola Germain Menjanary sy Manora Andriamalala atrany. Mbola eto mananjary no misy anay amin'izao fotoana izao eto amin'ny fokotany antsoina hoe Andovosira no anatanterahana sy anohizany antokotiky Madagasikara ny asa fanadiovana ny tanàna ny mananjary amin'izao maraina izao. Tsika zao dia ety amoron-dranomasina no toerana anatanterahana izao asa fanadiovana izao tsara dia tsara ny andro satria dia mibalika ingabe masoandro eto mananjary amin'izao ora itenenana izao na dia somary nisy rotsakorana kely ihany aza ny maraina teo nisindry izany ary afaka manatanteraka ny asa fanasoavana ho an'ny mpiarabelona ny antokotiky Madagasikara. Hitantsika tsara fa misy olona miasa ato aorinana iato amin'izao fotoana izao asa fanadiovana nyty toerana ity lanjany ho an'ny mponina eto mananjary indrindra fa ho an'ny vahoaka eto amin'ny fokotany Andovosira ity toerana ity eto indrindra moa zany akaiky eto ny solotena pokon'olona zany izay miaramentana sy miaramiasa amin'izao asa fanadiovana tanàna ny mananjary zao mba azonao ampahafantarina ve hoe inona moa zany ity toerana izay anatanterahana fanadiovana ity amin'izao fotoana izao. Nanomboka hatrany amin'ny 2007 zay ny ady amin'ity toerana ity fahadiovana ity toerana ity ao fisangasanganana filoloavana fanaovana fanatanjahantena efa be dia be ny foto-drafitrasa izay nisy tamin'ity toerana ity ary vao sy ela kory vao tamin'ny farany vao tamin'ny volana aogositra teo misy tournois foana eto amin'ity toerana ity ary misy andraisan'ny distrikany Mananjary rehetrarehetra amina fandraisana anjara amin'ity toerana ity. Izay toerana ity dia efa nomena anarana hoe Bela Beach ity toerana ity ary ny tanjonanay amin'izany dia mba ohatran'ity daholo zany ny plage Andovosira rehetra efa misy fotoana izy ity efa tonga hatrany Atsimo be agny hatrany Avaratra be agny misy zanaka terrain dia efa misy sambona menome anarana sy tokatokana daholo ny toerana rehetra ty amin'ity faritra ny plage ny Mananjary ity tamin'izay fotoana izay fa matetika dia andro ratsy ohatran'izao no manimba ny foto-drafitrasa ity. Tena manandanja be aminay ity fa ararotina ny tongavanareo surtout moa nareo amin'ny antokotiky Madagasikara izay manome tolo-tanana anay ity hoe anampy anay ity amin'ny famerenana ity toerana ity mba hoe ho toerana fialamboly sy fanatanjahantena ary mba hoe hialana amin'izay fomba mahazatra. Zay zany tena tanjona lavitrezaka anay amin'ity toerana ity mba toerana efa nadio izy ity nefa noho ny fandalovana izao rivodio zao dia ohatran'ny tady iverina indray ty toerana le fomba teo taloha. Mankasitraka anao solotena poko
miasa eto ianao moa nilaza teo hoe président ny association zay isan'ny nikarakara nyty toerany ty hatramin'izay mazava ho azy zany fa misy tombontsoa lehibe ho an'ny vahoaka ny mananjary indrindra fa ho an'ny région mihitsy zany na ny faritra mihitsy zany ny fahavitany ity toerana ity izay ihany koa no mahatonga zany antokotiky Madagasikara hoe miezaka trandry mijery ny lahara-pahamehana ho an'ny vahoaka ny mananjary satria raha hitantsika ny tantaraina teto amin'ny fahitalavitra MBS ny omaly nisy ny fizarana fanampina tamin'ireo fokotany telo samihafa ankoatry ny efa nahazo ny alady arivany iny ny tanjona dia fanampina ny vahoaka izay traboina eto Mananjary sy fanarenana ny tanàna ny Mananjary mbola hitafa sy resaka amin'ny secrétaire général ny antokotiky Madagasikara atsika rehefa avy eo fandao aloha arahantsika ny fizotra ny fanatanterahana ny asa fanadiovana nyty toerana ity. Araka ny hitantsika teo dia miara-mentana mihitsy ny fokon'olona zany amin'ity fokotany ity manatanteraka izao asa fanadiovana nyty sisin-dranomasina eto Mananjary ity. Araka ny efa nambarako tery am-piandohana ihany koa dia iresaka manatanteraka izao asa fanadiovana sy fanarenana ny tanàna ny Mananjary izao ihany koa ny fanampina an'ireo vahoaka sahirana ara sosialy moa zany eto amin'ity tanàna ny Mananjary ity. Andre secrétaire général inona no antony nahatonga hoe teto indray no nanatanteranareo ny asa izay fanaonareo toy ny fanampina ara sosialy ny fanampina ny vahoaka ny Mananjary tamin'ity maraina ity. Tiako tsindrina aloha zany ety am-piandohana dia zahay délégation taritin'ny filoha Ravalomanana nankaty Mananjary miezaka manampy ny olona amin'ny lafiny rehetra araka izay tratranay eo atao mihitsy dia miainga amin'ny zavatra filan'ny olona sy zavatra tediavin'ny olona no izahanay hitondra fanampina. Ny androany zany zao dia teto no nisafidy ity toerana hitantsika ity dia kianja filalaovana baolina ety amin'ny plage zany. Dia ny tanora no nangataka satria simba tanteraka le izy rava. Dia ny tanora koa no etaninay niaraka taminay manarina anazy. Misy ihany moa nefa olon-dehibe mpikambana eo amin'ny team zany fa ny tanora ny tena niezahana no netanina tao anatin'le izy. Natao ity zany mba ahafahana manarina indray an'izay kianja filalaovana baolina ety amin'ny plage ety amin'ny plage Belapitch ity zay zany satria izay ny tediavin'ny tanora teto aloha mba ahafahana manana activité ary hoe ny fangatahany zareo ihany koa dia hoe team plage anisan'ny tsara eto Amorondava Mananjary azafady ity ny anisan'ny plage tsara eto Mananjary dia miezaka izay manolo tanana manampy ary manampy an'le eto koa anisan'ny tena betsaka ny ravatrano ny ity moron-dranomasina dia fanampina ny mpiara-miaina ny izay miainga avy ety Mananjary. Nanao fanambarana kosa ny collectif de citoyens franco-malgaches na ireo vondrana malagasy mizaka ny izao pirenena frantsay monina tsy la Réunion sy Frantsa mahakasika ny seny sy ny alabato nisy teto Madagasikara indritra ny 50 tamin'ny 2024 araka ny voalaza dia nokatra fanadihadiana mikasika io raharaha io ny Européenne. Miala irary nombana sy Mateo Prince. Ireo vondrana malagasy mizaka ny izo pirenena frantsay monina la Réunion sy Frantsa dia nanamafy ny taratasy mikasika ny tsy fisiany mangarahara nandritra ny fividianana tamin'ny taona 2024 efa nataon'izy ireo ny volana Desambra 2024 tamin'ny faha-efatra ny volana Febroary lasa teo. Amin'ny mahafilohan'ny komisy ny pirenena frantsay ny amin'ny nandraisan'izy ireo ny fitakiana ny anokafana fanadihadiana mikasika ny nampiasany seny ny famatsimbola nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2024. Taratasy natao an'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron ny demokrasia Europe ka nanomezany vola hiatrehana fifidianana demokratika nefa amin'izao fotoana izao voaporofo misy tsy mazava ny nampiasana ireo vola ireo. Vokatratsin'izay tsy fisiany mangarahara izay araka ny nambaran'ireo vondrana malagasy mizaka ny so-pirenena frantsay monina la Réunion sy Frantsa mantsy ny fasahiranana lalina mahazo ny vahoaka malagasy manerana ny nosy satria tsy vokatry ny safidiny no lany ka izany no ilana fanadihadiana ary sazenjana ho an'ny tompon'antoka. Nambaran'ireto malagasy mizaka ny so-pirenena frantsay ireto fa adidy sy zo amin'ny maha-olo-pirenena feno izao fanaraha-maso ataon'izy ireo izao. Efa namaly sy vonona ny anoana amin'izany koa ny vondrana Européenne amin'ny alalan'ny vovonana Olaf
izay miandraikitra indrindra ny fanadihadiana mikasika ny ozika sy ny fampiasana ny vola nomen'ny vondrona Europeana. Eo ihany koa ireo solombavambahoaka sy ireo olona Europeana marobe efa nifampiresahana ary nampahafantarina ny zava-misy. Fananao valanandresaka ho an'ny mpanao gazety androany ny Vomera Maleo tena misahana ny fifidianana na ny seny izany. Anisany nandritra izany ny mikasika ny lisam-pifidianana ary ny doublon. Jessica Miray Sitahirnena. Omaly noho ny farana ny fanamarinana ny anarana ao anaty lisam-pifidianana teny anivo ny Vokotany. Manomboka androany, miroso amin'ny fanamarinana ny lisitry ny mpifidy ny voaraivo eny anivo ny Vokotany sy ny distrika ny Seny. Mbola miteraka resabe ny fisina doublon. Dia toy izao ny navalin'ny filoha-hevitry ny Seny. Ny zoro voalohany dia izao. Andray ohatra angamba tsy atezitra azy raha izy no raisiko. Ohatra ny namana Andriamartafika dia resaka renseignement rehetrarehetra ny mombamomba azy ray manontolo mitovy. Ny adresy fotsiny no miova. Doublon zay manaikitsika. Fa zoro anankiray hafa indray mbola izy ihany raisiko ohatra. Ny laharan'ny karapanondrony mitovy amin'ny laharan'ny karapanondroko. Mbola doublon koa ve zany? Mbola doublon ihany koa zany zany. Fa rehefa nanambara ny filohan'ny Seny, ireo tena tiana tsara. Ty indray zoro anankiray fahatelo izay tsy dia mijerevan'ny olona loatra. Rehefa nanambara ny filohan'ny Seny hoe tsy nahita doublon izahay, dia tany amin'ilay zoro tsy hitan'ny olona no nitenenina. Raha tsy ahivona ny volana Febroary 24 nanao ampamoaka mikasika fisina doublon filoha-hevitry ny Seny Thierry Rakotonarivo dia nilaza fa nisy tokoa ny laharana karapanondro ny verimberina izay nahatratra hatramin'ny 2,940 sy enina lasirahety sy iray tapitrisy. Ka doublon avokoa izany. Nisy izany ny doublon. Na zoro inona hitondrana azy dia doublon ny anaran'izany. Tsy mitombina mihitsy araka izany ny filazan'ny filohan'ny Seny fa tsy nisy ny doublon. Tsara ny mampafantatra fa mpifidy iray amin'ny folo no voakasika ity osika ity. Anisan'ny takina antoko politika eto Madagasikara ihany koa amin'izao ny anaovana fanamarinana tanteraka ny lisam-pifidianana na ny réforme totale. Ity farany izay tokony atao isaky ny 10 taona araka ny lalàna 9/20, 20 sy 9 mifeny fifidianana sy ny fitsapakevim-bahoaka. Vonona ny anatanteraka izany ny Seny saingy misy ho izy ny sakana. Raha manao refonte tsika misy ihany ny vola olaniana amin'izany fa tsy mitovy amin'ny vola olaniana amin'ny ralina. Izay koa anisany anankiray mahasamihafa azy. Izay zao anankiray dia efa mety mahatonga antsika mila mandinika tsara aloha. Anankiray zay. Raha izao aliorantsika izao anisan'ny adivarotra ombeny apetraka fa tsy maintsy mipetraka tsara koa nefa na izany na tsy izany ary akoatra ny fifanajan'ny rafi-panjakana misy dia tsy maintsy mipetraka ihany koa ohatra ny hoe ahoana moa zany raha manao refonte tsika ny préparatif rehetrarehetra manao ahoana sao sanatria ho ahilika any amin'ny batsireny iray raha misy batsireny amin'ny heritaona ny tsy fahombiazana. Tsara ny mampahafantatra miisa 3 ny lisam-pifidianana averina ny anivon'ny Vokotany, ny lisitry ny mpifidy amin'ny ankapobeny, ny lisitry ny manana karapanondro mitovy ary ny lisitra mirakitra ny mpifidy ny esorina toy ny ody-mandry, ny findramonina ary voaheloka. Fanampiantso mpanao gazety ary namaly ny filazan'ny solombavambahoaka Naivo Raoldina mikasika ny fikasana amono azy androany ny ben'ny tanàna nampita tafika Rado Raparaoelina niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy atao anatin'ny commune. Jessica Miray Sitahirnena. Ity noronan sary navoakana fahitalavitra Rahavavy Omaly. Solombavambahoaka milaza fa nisy nikasa ifofony ainy. Voatonona tao anatin'izany ny ben'ny tanàna nampita tafika. Rehetra aby ny anarany olona reo afaka raha be akson alay raha zay volaga isa saintia zanaka voaokso anjatso raha kotonirina alay raha vonirina anjatso raha mpanoelona rato mairana pita tafika reo olona reo tompoko dia anisany ny vory za tsy mbola miditra n'izay fiarangay satsy minitra tsy hidirako fa nazonina nisy vavolombelona ny vory ny konkonona ny amono ahako. Efa nisy fanadihadiana ve ny fahasahina manona anaran'olona toy izao amina hainao manjery? Tsy manana antony tokony hifofokony ihany hoy ny ben'ny tanàna nampita tafika. Dia gaga mihitsy ny tenako raha voatonona tao anatin'ny hoe mikasa mono solombavambahoaka anankiray. Ary
tena tononona maimaimpona mihitsy le anarako tsy misy le ataontsika hoe matérialisena raha ohatra ka amin'ny resaka fitsarana le izy ahoana no ahafahan'ny lazan'izay ovina izy naiky vonoina dia inona ny antony aminoana azy satria raha ny tenako manokana naharaka asa tsy misy ifandraisako aminy za tsy rabateurany justice raha teo ary amin'ny resaka tanàna izy any Antananarivo renivohitra za ty ambanivohitra amin'ny fifidianana izy solombavam-bahoaka za be ny tanàna tsy misy ifandraisana fa dia ohatran'ireny olona rehetra mifaneneny an-dalana ireny tsy mifankalala zay dia gaga be aho hoe nahazo pirofo izy hoe tena nisy fivoriana ny konikonina mono azy vonoina amin'inona moa izy satria tsy hitako zay izy toatra manana basy manana piartena tsy fantako mihitsy hoe inona dia antony loatrany anononany anarako ao anatiny raha ny fanazavana voaray raha tany eo amin'ny samy mpandova teny Febroary no nisy fifampiresahana teo amin'ny ben'ny tanàna sy ity solombavam-bahoaka ity voalaza tamin'izany fa ny ben'ny tanàna nampita tafika no nanao misony ny acte de vente io dia resaka tany teny Febroary milaza izy fa misy acte de vente natao ny tenanay teny Febroary ary nampitandreminy hoe natao ny numera nampita tafika le acte de vente le terrain teny Febroary natao numera nampita tafika satria dia nampitahoriny indray aho hoe mampitandrina anao monsieur le maire ary eto aloha dia alao ahintsy ny solombavam-bahoaka ny protocole izy no ambonin'ny ben'ny tanàna fa ny ben'ny tanàna tsy mandray baika avy any amin'ny solombavam-bahoaka alao aloha zay tena fantatra ny rehetrarehetra mihitsy dia zay zany ny tena fototra noho ny tsy hitan'izay hatramin'izao valivolany asehoy tena mazava fa aza atao lavitra be amin'ny télé reny le izy hoe ity dia lavitra be da aseho mazava nitondra fanazavana mikasika ny fifandraisany eo aminy sy raha isara ihany koa ny ben'ny tanàna nampita tafika androany nambarany fa vatona somotry ny tany tao ampita tafika raha isamivady ka indraindray manolotra fanampiana ho an'ny commune toy ny fahita lavitra ny taom-baovao 2024 antsojay politika no ataon'ny solombavam-bahoaka hoy hatrany radio raparaoelona resy lahatra tanteraka ny tenako fa tena atsojay politika tanteraka mihitsy le izy tena resy lahatra tena zato isan-jato ny tenako lasa fanelingelana tsy haiko hoe izy ny ao ambadikiza tsy haiko ny ao ambadikiza mariako eto aloha fa le tany zay lazaina fa idiran'ny tenako nanao an'le acte de vente raha ny filazan'ny député anankiray iny dia tany misy fasana ane le izy ary tsy tany ngeza be tsy mihoatra korony 3 mètre carré tsy mihoatra korony 250 mètre carré io tany ankalazainy lavabe io dia za tena resy lahatra mihitsy hoe fanelingelena politika zato mihitsy zao atao amiko zao fa rehefa inona rehefa iza tokoa izany no afaka manao toy izao efa nisy fanadiadiana ve raha misy tokoa ny pirofo maninona no tsy manaraka ny dingana rehetra maninona no tsy alefeny amin'ny manam-pahefana anaovana ny fanadiadiana ny fikitiana ireo toerana manan-tantara mahakasika ny zavatra misy eto Mahajanga voalohany ny RMDM izay taretin'ny vice président national an'izany RMDM eto amin'ny faritany Mahajanga izany satria tokoa mantsy izay miteraka resabe eto Mahajanga ity fanamarana izay tsy eken'izy ireo velively ny amidina an'izany natao atsojay ohatran'izao ny fananam-bahoaka ka ny fitondram-panjakana izay nanao an'izany matoa ny olona nandafo an'izy ity dia olona tsy mahafantatra ny Mahajanga zany hoe mahatonga anay saroty no aho miteny hoe omeo ny zanaka nyty faritra ity nito Mahajanga na ity jardin satatra tsy taotao foana fa ao ny olona nanao azy ka tokony olona mahafantatra toerana io mitondra nyty commune ny Mahajanga ity taratasy sandoka raha zay filaza azy tamin'izany fotoana zany fa délibération tsaraka ny tokony ho izy raha hita teo anivon'izany archive ny conseiller municipal izany tsy manaiky ary mampitandrina ny mandika lalàna sy mandika ny zava-misy eto Mahajanga amin'izao fotoana zao ny project tanàna Mahajanga mampitandrina atsika rehetra izay manana fomba fijery hafa
amin'ny tanàna Mahajanga ity. Mampitandrina izahay mifakanareo amin'ny tsirary ny tanàna Mahajanga. Mampitandrina izahay mifakanareo ampany ny patrimoine ny commune eto Mahajanga. Dikan'izay zany dia hoavy izahay mpanotsy ny tanàna Mahajanga izay 7 izay mitazona fa tombotsoan'ny Mahajanga no jerevanay eto Mahajanga amin'izao fotoana zao. Raha fitinina ary dia hoentinaiza marina i Mahajanga amin'izao fotoana zao ary iza ny mahazo tombotsoa amin'ny zavatra mitrangy eto ankehitriny vita eo ny toyiny. Vahiny telo no nitondra ny fijeriny mahakasika ny raharam-pirenena atao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Nisongadina bebe kokoa tamin'izany ny dian'ny filoha Ravalomanana nanampy ireo traboina tany Mananjary. Avitra Sondrabe sy Andry Rakotomalala. Nitatitra ny marary ny vahoaka any amin'ny faritra Parafaravolo ny filohan'ny RMDM any an-toerana. Io ny Antsoavo ataony amin'ny tantanan'ny commune ny tokony hijerena ireo asa izay mila atao haingana. Nampitany fifandraisana eo amin'ireo mpikambana TGV any an-toerana ihany koa ity farany izay resy lahatra amin'ny foto-kevim-pijoroan'ny RMDM manoloana tsy fahatanteran'ireo mpitondra ny asany. Ka amin'izao fotoana izao zany za tsy mandanja le retsy fa tsy misy moko le fomba fiteny bolana nataon'ny razana le retsy ty hoe kenda vomangana sesiky ny tanany miazakazaka avy any ajala tsy afaka mandroaka tsika tsy ranony kopa tonga namana vao mavomavo fa mba tsy ilazako 20 ka hatramin'ny 520 membre TGV mampara amin'ny faritra Ndromba Tanandava Mery Mandroso iny ampatokatra iny dia miaraka ato amin'ny RMDM de faresian-dahatra zay ngamba nientiko anazavana azy zokorina Rabe Mananjara hoe resy lahatra amin'ilay foto-kevitry ny RMDM izay dradradradraina isan'andro amin'ny no manjery rehetrarehetra mandeha gazety mandeha radio mandeha ny FB maro samihafa dia nohon' izay le faharesian-dahatra andry zareo ireo amin'ny vondrona RMDM no nahatonga andry zareo ny hoe aza mifanary le resy zay moa le fomba fiteny hoe aza tsika ho tsy mifanary hatramin'izay ho atsika niaraka fa nizarazarainy nelanelana tao anatin'ny 2 taona 3 taona fa zao tsika anaty koveta anankiray ifanampy tsika ifamelona tsika hitarika ny tolona no resahan'ny mpandraraha iray oka manakaiky sy mindrahina ny vahoaka ny aran-droza tokoa ny tenany zavatra tena tiana hotsipiana amin'izao manam-pirofo ny tim fa tsy ny mandobary no atao fa tena manao tolo-tanana ho an'le vahoaka manampy amin'le zavatra simba sy le zavatra tokony ho atrehana fanarenana maika ny fiainan'ny olona fa le olona very fananana ravatrano sy ny etsetra mamoy foange ny olona mba tsy misy olona mandoro tena sy mamono tena ary eto Madagasikara amin'izao fa raha ny zavatra iainana tena tokony tonga amin'izany ary tena tsy ho zao fotsiny zavatra anina fa dia misaotra amin'ny président Ravalomanana ro nanao an'izay fa tena ankasitrana azy tokoa zany. Namafisin'ny solombam-bahoaka voafidy tamin'ny anarana antoko tiako Madagasikara ny dian'ny filoha Ravalomanana tany Mananjary iny no tsikafony ihany koa ny olana sedrain'ny mpandraraha malagasy amin'izao fotoana izao. Dia inona indray nataondry manam-pahaizana ary manam-pahaizana ny resahantsika alitsaina dia nampanantena tokoa izy tao anatin'ny nanandritry ny reny fandalovana mpavaivay an'ireny fidiran'ny valana retina teto ireny na tamin'ny fampelezan-kevitra fifidianana filoham-pirenena dia hoe anampy ny mpandraraha dia anjaran'ny mpandraraha moa zany na itsika vahoaka malagasy ny mpandraraha GFP tsy haiko tsony sy ny rehetrarehetra reny dia dradradradra mitomany miantso vonjy satria nampananteny ireo olona ireo mbola tonga amin'le teniko teny hoe aleo mifanena amin'ny mpamosavy zay mifanena amin'ny mpandainga. Maro ireo loha hevitra mikasika ny toedraraha eto no resahana nandritra ny fandarana miara-manonja fa notsindrin'ity solombam-bahoaka ity manokana ny mikasika ny fanentanana izay efa nantitra teran'ny filoha Ravalomanana ny amin'ny tokony hanaovana sy hanentanana ny olom-pirenena rehetra iroso amin'ny fanaovana vaksiny entina hiadiana amin'ny valanaretina COVID-19 izay mbola ambany dia ambany ny taham-panaovana izany eto amintsika. Dia izay koa ry tompoko lasy sy tompoko vavy netiko mamarana ny fotoanan'ny fampalalam-baovao tamin'ity androany ity ny fandarana global news avy hatrany no arahinao aorin'izao fampalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny fandarana sailasa zao ary ny oronan-tsary mitondra ny lohateny meurtre policier
no arainao aorin'izay fandarana anankiroa izay mametraka ny veloma